tafiaraka indray isika ao anatin'izao fandarina izay ampiatranonao ny radio asisy izao. Misatranao an-trano noho ny fahaliananao sy ny faharetanao miaraka aminay.
De fifaliana ho andray Rava Malala no tafaraka amintsika eto amin'ity fandarana ity. Soratsika be deaibe Andriamanitra satria izy nandamina ary isoratsika izy noho ny teniny ka androany isika dia anoy ny lohahevitra any amin'ny dinidinika mikasika an'ilay nytenenin' Jesosy hoe tomoe raha amiko ary izaho aminareo. Melohany resantsika an'izay dia manasanao mba hiaraka hivavaka isika aloha. Ray any an-danitro, anokatra ny teninao indray izahay. Mino Andriamanitro fa hiteny aminay indray ianao. Ary indrindra hamelombelona ny fanahinay ianao ka hanoro anay ny zavatra izay tena tokony ataonay indrindra mba tonga anay ho tena tafaray aminao arak'izay anirianao azy indrindra. Ka dia mitenena aminay Jehovah fa vonina iaino izahay mpanomponao. Angatahako amin'ny anaran'i Kristy mivavaka. Amen. Ravana malala, efa nresantsika ilay tapany voalohany amin'ny Jaona 12:14 ilay hoe tomoe raha amiko ary izao aminareo. Efa nresantsika hoe nitiany Jesosy ambara amin'ilay hoe tomoe raha amiko dia isika mifandray aminy amin'ny fomba tsy miovaova. Tsisy hoe indraindray mafana be, indraindray totra ny eo ihany na miovaova, tsia fa tena mifandray aminy amin'ny fomba feno mitohy. Dia efa nresantsika ihany koa ny fanambaran'ny soratra masina ny amin'ilay hoe aoka ho fenoina ny fanahy. Tamin'ny farantsika dia nijery ny mikasika an'ilay hoe fanoloran-tena tanteraka, ohatrany ahoana moa zany hoe manolo tena tanteraka ho an'i Kristy, manolo tena ho azy. Androany zany tsika dia tonga eto amin'ity fizarana fahaefatra ity, izay nampitondraintsika ny lohateny hoe Kristy velona ato anatiko. Raha jerentsika ilay tenin' Jesosy, Jaona 12:14, tomoe raha amiko ary izaho aminareo. Jesosy no miteny hoe zaho aminareo. Ahoana moa ny fomba hatanteraka an'izany? Hoe Jesosy ato anatitsika. Ary io ilay nitenen'ny apôstôly Paoly amin'ny Galatiana 2:9-20 hoe tsy izaho intsony no velona fa Kristy no velona ato anatiko. Ahoana moa ny fisehoan'izany? Ahoana ny fiasan'izany? Ahoana ny atonga an'izany ho tena zava-misy ho an'ny zanak'Andriamanitra anankiray? Vakitsika ny Jaona 1:7 dia ny 2:4. Jaona 1:7 dia ny 2:4 dia zao no fivakany teny. Ary izay mitandrana ny didiny ny mitoetra ao aminy, ary izy kosa ao aminy. Ary izao no ahafantarantsika fa mitoetra ao amintsika izy, dia ny fanahy izay nomeny antsika. Ny fanahy masina izay nomeny antsika, ny fandraisantsika an'izy io, ny fitoerany io fanahy masina io ato anatitsika, isika ilay tena tempoly fonena ny fanahy masina. Zay no fomba fisehoan'ilay hoe izy Kristy velona ato anatiko. Soratra masina ihany no manambara ny soratra masina. Ary misy fanambarana anankiray ihany koa voalaza ao amin'ny Galatiana 3:14. Galatiana 3:14 dia ny 2:14. Vakitsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy, mba ho tonga ao amin'ny jentilisa ny fitahiana any Abrahama ao amin'ny Kristy Jesosy, ary mba ho raisitsika amin'ny finoana ny teny fikasana ny amin'ny fanahy. Ny teny fikasana ny amin'ny hoe omen'Andriamanitra antsika ny fanahiny ho velona ao anatitsika, dia raisitsika amin'ny alalan'ny tanan'ny finoana. Ny finoana no andraisantsika azy.
tsy hoe tamin'ny andron'ny apôstôly dia niseho tamin'ny endrika lela mitarina hafa rehefa tonga ny andro pentekosta, nirotsaka tamin'ny apôstôly. Tamin'ny andron' Jesosy rehefa natao batisa izy dia nirotsaka tamin'ny fanahy masina tamin'ny endrika voromailala. Fa Baiboly koa dia milaza fa isika koa mandray ny fanahy masina tsy ohatra ny tamin'izany endrika izany, fa raisintsika amin'ny alalan'ny finoana, amin'ny finoana no andraisantsika azy. Ary hitantsika fa eo zany ny tena mahazava-dehibe an'ilay hoe aoka ho fenoina ny fanahy. Ny teny an'izany ny soratra masina, matoa ny soratra masina nanambaran'izany dia azo tanterahana dia manamafy eto zany ny tenin'Andriamanitra fa Jesosy mitoetra ao anatintsika amin'ny alalan'ilay fanahy izay mameno ny fotsika, ary amin'ny finoana no andraisantsika an'izany. Mahafinaritra ny fanambaran'ny soratra masina, tsy avelany hoe manombantombana fotsiny tsika, ary tsy hoe andalana ray na teny anankiray eo amin'ny Baiboly fotsiny no milazan'izany, fa mifameno. Mbola misy andiny anankiray ovakitsika ao amin'ny Efesianina 4:7. Efesianina 4:7 dia vakitsika manomboka amin'ny andininy 4:12 ka hatramin'ny andininy 7:20. Zao mivavaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: ary noho izany no andalehako amin'ray izay azon'ny fianakaviana rehetra any an-danitra sy ety an-tany anarana, mba homeny anareo araka ny haren'ny voninahiny, ny mba ho atanjahina fatratra amin'ny fanahiny ny toe-panahinareo, mba hitoerany Kristy ao am-ponareo amin'ny finoana, ka hamaka sy orina mafy amin'ny fitiavana ianareo, mba haizanareo mba amin'ny olona masina rehetra ny ahafantatra tsara izay sakany sy lavany ary aviny sy alaliny, ary alala ny fitiavan'i Kristy izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra, mba hamenona anareo ho amin'ny fahafenoan'Andriamanitra rehetra. Lavalava ilay andalan-teny vakitsika, ary maro be ny hevitra azo sotominao, anankitelo no andeha asongaditsika manokana amin'izay vaky-teny izay. Ny voalohany aloha dia hoe ny fanahin'Andriamanitra no hery mampatanjaka ny toe-panahy, ilay toe-panahy tsara atao anatintsika dia ny fanahy masina no mampatanjaka an'izany. Ary io fanahy masina izay manome toetra anaty, toetra tsara anaty atsika io, dia io voalaza eo amin'ny andininy 7:20 hoe mba hitoerany Kristy ao am-ponareo amin'ny finoana. Le fanahin'Andriamanitra miasa ato anatiko, io ilay Kristy mitoetra ato am-poko amin'ny finoana no andraisako azy. Hevitra anankiray fahatelo farany, ary anisan'ny tena mahavesa-danja indrindra eo amin'ny andininy 7:20 dia ozy hoe mba hamenona anareo amin'ny fahafenoan'Andriamanitra rehetra. Ravina malala, zany no ataon'Andriamanitra ho an'ny zanany, zany no ataon'Andriamanitra ho atsika. Kristy mitoetra ao am-pontsika, manatanjaka ny toe-panahintsika amin'ny alalan'ny fanahy masina, ary raha tena zany tokoa no izy feno ny fanahy masina avaozina isan'andro isika, dia ozy izy hoe ny fahafenoan'Andriamanitra no ao anatintsika. Ny fahafenoan'Andriamanitra ho fenoiny ny fahafenoany momba an'Andriamanitra isika. Na ny fisehoan'izany aza tsy takatra ny saitsika, na ny fomba fiasan'izany tsy takatra ny saitsika, fa dia zao omenantsika izany teny fikasan'izany, ilay toetra an'Andriamanitra. Ozy izy hoe hamenona anareo ho amin'ny fahafenoan'Andriamanitra rehetra. Itahinao ny Andriamanitra ry ava-malala mba ho tena zava-misy eo amin'ny fiainanao zany, ho tena zava-misy amin'ny fiainako ane zany. Kristy ao anatinareo. Jesosy ilay nilaza hoe izaho aminareo. Ny apôstôly Paoly ilay nilaza hoe tsy izaho intsony no velona, fa Kristy no velona ato anatiko.
zany no tanjo ny fiainantsika mba hamenona antsika amin'ny fahafenon'Andriamanitra rehetra. Ny apôstôly Paoly ihany nilaza fa zava-miafina izy io, fa saingy naseho zava-miafina. Kolosianina 1 dia zao novakitsika eo amin'ny andininy 7:20, vakitsika manomboka amin'ny andininy 4:20. Kolosianina 1 manomboka amin'ny andininy 4:20. Ankehitriny dia mifaly amin'ny fiaretako anareo ary mahatanteraka ao amin'ny nofoka izay tsy vita tamin'ny fahorian'i Kristy ho an'ny tenany dia ny fiangonana izay nanovanay ho mpanompo araka ny fitondran'Andriamanitra nomenay ho anareo, hahatanteraka ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra dia ny zava-miafina, ilay voafina hatramin'ny fahagola sy ny taranaka maro, fa voaseho kosa ankehitriny amin'ny olony masina izay efa tenin'Andriamanitra ho nampahafantarina ny ireny voninahitra ity zava-miafina ity any amin'ny jentilisa dia Kristy ao anatinareo izay fanantenana ny voninahitra. Ina ilay zava-miafina? Kristy ao anatinareo. Zava-miafina zany fa efa naseho ny soratra masina amintsika, naseho ny tenin'Andriamanitra amintsika. Averintsika indray mandeha aoka tsy ho adino zany ny fifandraisantsika amin'ny Kristy dia manomboka eo amin'ny fanolorantsika tena tanteraka ho azy. Manolo tena tanteraka ho azy isika ary tahaka ny nandraisanareo an'i Kristy ozy ny apôstôly Paoly dia mandehana eo aminy toy izany koa. Avaozina isan'andro ny fanoloran-tenantsika, manolo tena ho azy isan'andro isika ary mangataka amin'ny isan'andro mba ho fenoina ny fanahy. Rehefa feno ny fanahy amin'ny fomba mitohy ny olona anankiray dia izay ilay hoe Kristy mitoetra amin'ny finoana, mitoetra ato anaty. Amin'ny finoana dia azoko antoka fa tena zava-misy amiko zany, zava-misy azon'Andriamanitra atao amin'ny olona rehetra zany, amintsika rehetra, raha tena hanaraka n'izay lalan'ny fifandraisana amin'ny Kristy izay isika. Zany ry havana no lalan'ny lesona izay nomeny Jesosy ho antsika amin'ilay fanoharana ny amin'ny voaloboka. Hoy Jesosy hoe zao ny voaloboka, ny raiky no mpamboatra, ianareo ny sampany. Ny sampana rehetra izay ray amiko dia mamoa be, ary ny sampana izay mamoa dia karakaray ny raiky mba hamoa bebe kokoa. Isan'andro isika, isan'andro dia natao feno ny fanahy masina ary natao Kristy monina ao anatsika, ho tempolon'ny fanahy masina, Kristy mitoetra ato anatiko isan'andro dia ho tanteraka amintsika ilay hoe manome ilay vokatry ny fanahy ao amin'ny Galatiana 5:12, manome isika ary ny sampana rehetra izay mamoa dia amboarin'Andriamanitra mba hamoa bebe kokoa. Rava malala, misy andininy anankiray izay misarika ny saina manokana ao amin'ny Korintianina 2:17. Vakitsika manomboka hatramin'ny andininy 5. Korintianina 2:17 dia manomboka amin'ny andininy 5. Zao ny voalaza: tenio ny tenanareo na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsy. Izaho toetra ny tenanareo, moa tsy fantatrareo va ny amin'ny tenanareo fa ao anatinareo Jesosy Kristy, raha tsy olona nolavina ianareo. Kristy ato anatiko. Dia izy ny apôstôly Paoly hoe mandiny kely dia ny tsara ny tenanao, fa raha tsy ao anatinao Kristy dia olona nolavina ianao. Olona tsy anisan'ireo zay nekena
voafidy fa nolavina. Ry havana malala, ny teny hoe nolavina dia midika fa tsy manana n'ilay fiainana feno ny fanahy masina. Raha feno ny fanahy masina, ato amiko Kristy. Ary raha tsy izay kosa dia ozy hoe olona nolavina ianareo raha tsy ao anatinareo Kristy. Ny andininy manaraka eo dia izao ny voalazan'ny soratra masina hoe nefa manantena aho fa ho fantatrareo fa izahay dia tsy olona nolavina. Ravina malala, hita ianao Andriamanitra, hita antsika rehetra Andriamanitra ny amin'izany hoe Kristy ato anatintsika, mba ho tena zava-misy amintsika ny izany. Rehefa tsy feno ny fanahy ny olona anankiray, tsy ao anatiny izany Jesosy, ary amin'izay fotoana izay izy, izay ilay lazainy soratra masina hoe olona araky ny nofo, mbola araky ny nofo fotsiny ihany izy, fisaina ny nofo no mibaiko azy. Dia mazava ho azy, tsy hainy ny mankatoa an'Andriamanitra, tsy hainy ny manompo an'Andriamanitra, tsy hainy ny mitia an'Andriamanitra. Amin'ny loha hevitra manaraka tsika dia resaka mikasika an'io hoe ny fifandraisan'ny fanahy masina ato amiko sy ny fiainam-pankatoavana ankatoavako an'Andriamanitra. Jaona voalohany toko 5, Jaona voalohany toko 5 dia ny andininy 12. Mahafinaritra ny ten'Andriamanitra ry havana. Tena notahina isika nomena n'izany teny izany. Maro eto amin'ity bolatany izay misy antsika ity, tsy mba manana tombontsoa mandrehana izany teny araka izany fandrehantsika izany. Jaona voalohany toko 5 andininy 12, izay manana ny zanaka no manana ny fiainana, izay tsy manana ny zanak'Andriamanitra no tsy manana ny fiainana. Dia mazava amintsika izany izao ilay hoe olona nolavina, izay tsy manana ny zanak'Andriamanitra no tsy manana ny fiainana. Satria ilay zanak'Andriamanitra, ilay voalaza, izy mihitsy nanambara hoe izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Vakitsika Jaona toko 4 andininy 5. Jaona toko 4 andininy 5, hoy Jesosy taminy, izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Ry havana malala, dia nio ny tenanao, toetra ao anatinao ve Jesosy Kristy? Feno ny fanahy ve ianao isan'andro? So ihany fa mbola ao anatin'ny fotoam-pahasoavana antsika izao, dia mbola afaka miova, mbola afaka mandamina ny fiainantsika mba hahatonga antsika ho isan'ireo izay olona feno ny fanahy, olona tsy nolavina, olona izay tenenan Jesosy hoe zaho mitoetra ao aminareo ary ianareo mitoetra ao amiko. Fa raha izany ny toerana misy antsika, ninona zavatra iseho eo amin'ny fiainantsika? Jerevany ny olona mitoetra ao amin'ny tompo, ny soratra masina dia milaza hoe sambatra izay maty dia izay maty ao amin'ny tompo. Manomboka izao zany, izao tsy hafahafa aminao intsony izany fanambarana izany, fa hatramin'izay mety mbola tsy azonao izany. Apokalipsy toko 4 dia ny andininy 17 no misy an'izany fanambarana izany. Ovakitsika Apokalipsy toko 4 andininy 17, ary naharefeo avy tany an-danitra aho nanao hoe soraty, sambatra ny maty dia izay maty ao amin'ny tompo hatramin'izao. Eny hoy ny fanahy fa hitsahatra amin'izay ny sasarany izy fa ny asany manaraka azy. Ny apôstôly Jaona nomen'Andriamanitra an'io tsindromandro io, ny apôstôly Paoly ihany koa dia nahazo tsindromandro mitovy amin'io. Izao ny voalaza ao amin'ny Tesalonianina voalohany toko 4, dia vakitsika ny andininy 12, rehefa miresaka ny amin'i Jesosy ho avy izy, fa ny tenan'ny tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arkanjely ary ny trompetra an'Andriamanitra, ka izay maty eo amin'ny tompo no hitsangana aloha. Dia nitohany eo isika izay velona ihany koa, ka mbola mitoetra ao amin'ny tompo, ilay hoe tomoera amiko dia izao aminareo,
sika izay velona ka mbola mitoetra dia hiaraka akarina amin'ireo ilay maty eo amin'ny tompo mitsangana, tsika izay velona mitoetra ao amin'ny finoana hiaraka akarina hitsena ny tompo eny amin'irao ny lanitra isika. Zany no fanambarana izay veriko fa anisany mamy indrindra ao amin'ny soratra masina. Ka ninona zavatra miseho amintsika izao? Eny, na dia andalo loha saliko ny fahafatesana azy. Eny, na dia efa tena eo ambavahoana ary andalo fahafatesana tsy ho ela azy. Sambatra satria maty eo amin'ny tompo. Zany ny olona izay mitoetra ao amin'ny Kristy. Zany ny olona izay miaina amin'ilay hoe Kristy no velona atao anatiko. Ravana malala, voninahitra ao an'Andriamanitra. Isika kosa ho amintsika ny fahasoavany mba hahatonga antsika hanaiky ny ho velona ho an'Andriamanitra ary Kristy velona atao anatintsika. Ho zava-misy eo amin'ny fiainanao an'izany, manasanao mba hiaraka hitondram-bavaka an'izany tenin'Andriamanitra izany. Jesosy zokinay, fanarinay raha mba tena mitoetra ty anatinay tokoa ianao. Fantatray fa tena zavatra azo tanterahina izany ary tombontsoa lehibe ho anay ny miaina amin'izany. Kanefa tsy maintsy miaina amin'izany koa izay raha mbola tianay no tsy ho lavina. Andriamanitro, hitahy anay anenao, hitahy ny mpiaino rehetra anenao, mba ho isan'ireo izay tempolo ny fanahy masina tokoa izay, fenoina ny fanahy masina isan'andro, ary amin'izany dia ianao mihitsy no velona ty anatinay. Io zava-miafina io, Kristy mitoetra ty anatinay, dia efa natoronao anay teto androany ny fomba hatongavana amin'izany. Andriamanitro, aoka mba ho feno ny fanoloran-tenanay isan'andro, aoka mba hangataka ny ho fenoina ny fanahy masina isan'andro izahay, ary ianao kosa mba hamaly an'izany vavaka izany dia hanampy anay mba hahatonga anay hitoetra ao aminao ary ianao velona aty anatinay. Tinoana sy angatahana amin'ny anaran'i Kristy ny vavaka. Amen.